Mamboly hazo antoky ny ho avy loha hevitra ho an'ny taopambolekazo 724 an'ny faritra Vakinankaratra izay mitodi-saina tao amin'ny commune ambanivohitra Antsoatany. Kesika 3 kininina arivo flamboyant, kininina fotsy ary ravitsara fito amby fitopolo no volena tamin'ny velaran-tany 2 hektara mahery. Nahitana ny vondrokely rehetra ity fotoana ity izay samy niezaka nitondra ny fanentanana indrindra fa ireo mpianatra avy amin'ny sekoly maro ho fiarovana ny tontolo iainana. Zanakazo mahazaka tsara ny toetany ireto no volena ireto ary tsara no manamarika fa tsy maintsy hisy ny fanaraha-maso izay napetraka sy nakinina amin'ireo ponina ety an-toerana. Ny antony fidianan'ilay toerana koa dia izy eto amoron-dalana zany mba ahafahanay mivezivezy ety manara-maso. Teo koa zany dia efa nisy fampandraisana ndraikitra ny fokotany amin'ny fanaovana ny asa tety dia efa niresahana koa moa ry zareo hoe hanao fifanarahantsika amin'ny fijerijerena sy ny fiambenana ity toerana ity ary ny ambony zanakazo moa dia natolotra ny zareo mba ho fampirisihana amboleny anitarany an'ilay velarina voafolo teto. Ny faritra Vakinankaratra dia tsy mivoana amin'ny politika ny fanjakana fohy be amin'ny fiarovana ny tontolo iainana saingy tsy ho tratra ny tanjony raha tsy miara-mientana ny rehetra. Ny politika ny faritra amin'izay dia mazava ho azy manaraka ny politika mpanjakana ihany amin'ny hoe mitandro ny tontolo iainana isiany ho avy mamirapiratra ary ny faritra manokana mihitsy moa dia nandray an'izay loha hevitra izay hoe mamboly hazo anankiray ho mamirapiratra ho avy anankiray ka dia ny faritra zany mametraka an'izay politika eo anivon'ny tontolo iainana mba samy andray andraikitra ny isambatan'olona ny isa-tokantrano na eo amin'ny atao hoe sampandraraha tsirairay avy na miakina na tsy miakina amin'ny fanjakana ary eto dia efa akasitrahana risaorana sady ny commune rurale eto Antsoatany izay misy an'ity fambolekazo ity ny amin'ny fandraisany andraikitra ny amin'ny hoe misy politika isa-taona nataony ary izay tokoa ny politika amin'ny faritra ary mbola netanana n'ireo commune ray manontolo ato anatin'ny faritra Vakinankaratra ny amin'izay le politika fambolekazo ho manana tontolo maitso mavana isika ho an'ny taranaka faramandimby izay. Distrika ny Mandoto na distrika ny Betafy indray moa araky ny fantatra no hanaovana ny fanokafana ny ofisialy amin'ny herintaona raha tany Ambohimandroso izany tamin'ny 13 lasa iny.